Salama daholo eo findao ho resahana ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Nalaza be tao an-Allemagne tao fa misy andian-jatovolahy izay manararaotra aranofo ireo ankizivavy izay voatonga any Allemagne. Ka manoloana izay moa dia naneho ny heviny sy frija tao amin'ny pejiny tao ka isany nahatafitohana ny be sy ny maro ihany raha nahita an'izay fanehoan-keviny izay. Etsy andanin'izay mahatratra 70,000 isa isan-taona ny horonan-tsara mamafady izay vita eto Madagasikara. Amin'izao ankehitriny izao dia lasan'ny Madagasikara ny voalohany amin'ny firenena sahirana indrindra maneran-tany. Ka io no voabasina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dindo ny milike ny videontsika ary sarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amsesy sy eto Madagasikara. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrily isika fa avetrany tonga de vavana. Ndawary. Niteraka resabe teo amin'ny tambazotra Facebook mo raha nandre fa misy andian-jatovolahy malagasy izay manao fanararaotana aranofo amin'ireo ankizivavy malagasy izay monina sy mipetraka any Allemagne amin'izao fotoana izao. Izay nantsoina hoe famakloha mo ny reto tarika andian-jatovolahy izay manao an'izay habibina izay any an-toeranany. Ka maro moa tsy faly raha nahita an'izay ary samy niezaka naneho heviny daholo ny tsirairay. Ao ireo zay tena tesitra mafy raha nahita sy nandre an'izay fanararaotana aranofo atao amin'ny samy malagasy zay. Eo ihany koa ireo zay somary naneho hevitra hafahafa ka isany nafitohany be sy ny maro. Isan'izany ny fanehoan-kevitra izay nataony Sefrija izay fantatry ny maro ao amin'ny pejiny ao moa ka isany nanafitohanany be sy ny maro ihany tamin'ity herinandro ity. Mitohy ny resaka mahakasika ny raharaha momba ny fanararaotana aranofo izay manjo ireo ankizivavy midodododo mpila ravinahitra manao mpanampy na opera any Allemagne any. Andian-jatovo malagasy mivondrona ao anaty tambazotra mitondra anarana hoe famakloha ho tompon'antoka tamin'ny fanararaotana ny fahalemen'ireo ankizivavy izay pretanindrazana amin'ireo. Nisy arak'izany ny filana aranofo ny hatra tamin'ireo ankizivavy narahana fanalambaraka tamina tambazotra ihany koa. Manomboka misy mijoro tsy manaiky ity raharaha ity diaspora malagasy any ivelany any amin'izao fotoana izao. Na izany aza nefa niezaka nitondra fanazavana ihany koa i Sefrija izay anarany entina ao amin'ny pejiny ao izay teratany malagasy ihany koa mpila ravinahitra any Allemagne ihany izany Sefrija izany. Nisy ireo nisaotra azy tamin'ny fanehoan-keviny nataony fa marobe kosa ny olona toy na sy tesitra tamin'ny fanazavana izay entina. Oka kosa rangaha aza miteniteny fahatany amin'ny Sefrija ve zany raha manao fitafy maivana ny vehivavy ka misy ny lehilahy alem-panahy hanao ankeriny azy ireny dia mbola vehivavy ihany no mety omena tsiny satria nanao fitafy manintona ny lehilahy. Oka kosa ka io ny fanazavana izay noentiny lehilahy iray rehefa avy nanaraka ny rakitsary navoaka ny Sefrija tao amin'ny pejiny tao. Mety misy ny hadisoan'ireo vehivavy fa kosa ny tena diso raha tsy tokony ahazo rariny na kely aza ireo lehilahy izay tsy mipetraka amin'ny mahalehilahy azy. Manao sianjazakely manala baraka vehivavy miebojebo manaparitaka sarina vehivavy amina tambazotra na tsy misy aza ny fanolanana fa hita mazava be izao ny fanararaotana ny fahalemeny hafa satria iaraha mahafantatra ny zava-misy aty ivelany indrindra ho an'ireo ankizivavy voatonga izay tsy misy namana ireny ka ireny no araraotin'ny zalahy. Fifanekena tsy haintsika izany fa mety nanaiky tsy fidiny noho ny zava-misy iainany ireo ankizivavy ireo. Tsy matotra ry zalahy ireo sady manao lohamboto. Diso foana ry zalahy ireo na inona ndolazaina. Hita taratra amin'ny resaka izay nataon'izy ireo ny fahambanintsain'izy ireo. Tsy mendrika sady tsy tokony arovana izany izy ireo na kely aza. Amin'izay mba mitandrina ny sisa aty aoriana. Io ny fanazavana nataon'olona ho an'ny Sefrija raha toa ka niezaka nanazava sy niaro an'ireo zatovolahy izay manao an'izany toetra tsy mendrika any ampitandranomasina izany ny Sefrija tao amin'ny pejiny tao. Fantatra amin'izao ankehitriny izao fa horonan-tsara mamafady manodidina ny 700,000 isa isan-taona no vita eto Madagasikara. Araka ny tatitry ny sampandraharaha misahana ny heloka anaba ny taona 2024 dia
mamokatra izay horonan-tsary amin'ny isa izay ny eto Madagasikara. Tafiditra ao anatiny antsoina hoe traité d'être humain na famarinana olona ny fanerena na fitarihana azy hanao horonan-tsary mamoafady na filma izay natokana ho an'olon-dehibe ity raharaha ity. Ka ity antonisa ity moa zany navoakan'izy ireo midika izany fa tena maro ny horonan-tsary mamoafady izay miparitaka ejero amin'izao fotoana izao. Ka io indrindra ny mpametra-panontaniana ny be sy ny maro amin'ilay hoe noho ny afitsoko ny tambazotra-tserasera ve no antony tena mahatonga an'izany fiparitahan'ny horonan-tsary mamoafady izany, sa noho ny tsy fahaizan'ireo tanora mikirakira ny lafin'ny tony internet tony. Eo ihany koa ny mety ho fitiavan'ny tanora vola diso tafahoatra amin'izao ankehitriny izao nefa dia kamo misasatra ary avy hatrany dia manao an'izay fomba hitany fa mora ahazony vola izay, ka ny fiparitahan'ny sary mamoafady no setrin'izay rehefa avy eo. Maro ny firenena izay mahantra maneran-tany, fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia lasantsika Madagasikara no amboara voalohany amin'izay fahantrana maneran-tany izay. Madagasikara no firenena voalohany mahantra indrindra eran-tany araky ny tatitry navoaka ny Watson. Miaina ao anatin'ny fahantrana lalina avokoa ny 17.2 isanjato ny malagasy raha ho an'ny taona 2024. Isan'ny tena nahatonga ity fahantrana lalina ity ny tsy fisian'ny fitoniana ara-politika nanomboka tamin'ny taona fanonganam-panjakana tamin'iny taona 2024 iny raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Vokany 700 n'ireo mponina eto Madagasikara no tsy misakafo ara-dalàna ary antsasaky ireo ankizy latsaky ny 5 taona kosa dia miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay miverimberina avokoa. Etsy ankilany ny 100 mponina ihany no misitraka rano fisotro madio ary mitongana ihany koa ny lafin'ny fanabeazana. Ankizy manodidina ny 1.5 tapitrisa eo no tsy mandeha any an-tsekoly intsony ary maro amin'izy ireny no tsy mahavita akory ny ambaratonga fototra dia miala amin'ny fianarany mialohan'ny fahataperany taom-pianarana. Miray sokajy amin'ireo firenena ny ady an-trano sy ny trangana fanonganam-panjakana ny fanesesy Madagasikara raha refesina amin'ny otrikarenina faobe na PIB isambatan'olona isan-taona. 7.5 ny PIB isambatan'olona ho an'ny Madagasikara ny taona 2024. Mbola resin'ny Sudan izay manana 7.2 sy Niger izay manana 7.4 ary Somalia izay manana 17.7 natany miady sy ahitana savorovoro ara-politika matetika aza ny firenena afrikanina sasany dia nanao ezaka be amin'ny resaka fitantanana mangarahara, fahaizana mametraka laharam-pameana sy famokarana mba handresena ny fahantrana. Tena mampalahelo moa raha voantany vomaheno an'izay hoe i Madagasikara izany no firenena farany gisitra indrindra manderan-tany izay, fa anefa moa akory ny atao efa izay moa ny zava-misy dia mivavaka ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny malagasy rehetra ary ny mpitondra fanjakana mba hahavita hanala an'izay Madagasikara ao anatin'ny fahantrana lalina izay mianjady aminy amin'izao fotoana izao. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone misainana antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amsesy sy tomatahoata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.